Ampifaliana indray no iarabananao sy anolorana anao an'izao fanompom-pivavahana izao. Fanompom-pivavahana noraisy-peosary tetỳ amin'ny FJKM Antsomahatoky Fenorivo. Ampitiavana no anasana anao anaraka amin'ny fanompom-pivavahana hatramin'ny farany, ary engany izany hitondra im-panahy ho antsika tsirairay avy. Anio alahady fa 17 ny volana Novambra 2024. Alahady natokany ho fitroronam-bavaka ny sampana mpanazava stily manerana ny sahan'ny FJKM. Riavana malala ho aminareo anefa fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hideran'Andriamanitra isika, aoka isika hitsangana. Hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo, salamo fa 900 100 ka hatramin'ny 5. Salamo 900 100 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ira fahatelo. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay, misaotra Tompo noho ny fitantananao anay ka tody izao fotoana izao izahay. Misaotra noho ny fahasalamana, hery tanjaka omenao anay. Ankehitriny dia nangatanay aminao Tompo ny fanatrehanao feno izao fotoam-bavaka izao. Dia mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany re izay zavatra ataonay eto. Aminarinao Jesosy. Amen. Petraka isika. Ry havana, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ho ny soratra masina, ka noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia ny ho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha hanananareo izany zavatra izany, sady hanananareo betsaka dia tsy havelan'izay izany ho malaina na tsy havokatra
ianareo amin'ny fahalalana tsara amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny Jehova. Sambatra izay mitandrina teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny rehetra. Ataontsika ny hira fa 280 Riavana malala tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ka aoka anantona ny tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany isika ka anaraka aopontsika izao tonom-bavaka izao. Tompo mamindrafo aminay. Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny habe ny famindramponao, vonoa ny fahadisoanay. Sasa madio izahay mba ho afa-keloko ary diovy izahay mba ho afa-pahotana. Fatsaronay ny fahadisoanay ary eo anatrehanay mandrakariva amin'ny fahotanay. Taminao dia taminao ihany nanotanay ary izay ratsy eo masonao no efa nataonay mba ho marina ianao raha miteny ary tsy manatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka no ny terahananay ary tamin'ny fahotana no torotoroanay ny reninay. Indro fahamarinana ao am-po no sitrakao ary fahendrena ao amin'ny afina no ampafantarinao anay. Diovy izahay mba ho-pahotana dia adio. Sasao izahay ho fotsy mangatsakatsaka. Ampandrenesy fifaliana sy faharavoravoana izahay. Ifalianay taolana izay voavakinao. Afeno tavanao ny fahotanay ary vonoa ny elokay ny rehetra. Toloro fo madio izahay Andriamanitra ary avao azy iorina marina ny fanahinay atao anatinao. Aza manary anay hiala ao anatrehanao ary aza manaisitra amin'ny fanahinao masina aminay. Ampidio aminay ny fifalianay amin'ny famonjenao ary toany fanahy mazoto izahay. Fa tsy fanatitra no sitrakao raha izany dia nomenay ihany. Fa fanatitra hodorana tsy mahafaly anao. Fa fanatitra ho anao Andriamanitra dia fanahy torotoro. Ny fanahy torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba nataonao tsinotsinona. Aminaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika ny hira fa 300. Raisam-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka omeny tompo atsika. Hoy ny tompo, hitahiry ny famindram-poko ho azy mandrakizay aho ary ny fanekeko ampaharetako aminy. Koa voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tisain'i Jehovah eto ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Hira fa 720. Viviana tu
Isika hiaraka anaiky sy hanambarany fanekemponona kristianina izay resantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekemponona larina voalohany. Ankehitriny dia mihaino ny hafatra avy amin'ny foibe isika izao. Dia mbola fary miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo ry havana amin'izao andro natokany foibe FJKM ho fitondrana am-bavaka ny sampana mpanazava stily manerana ny sahan'ny FJKM eto Madagasikara sy any ampitan-dranomasina. Toy izao ny hafatra avy amin'ny foibe. Ry hava malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Aoka irehatra ny jironareo. Luka 12:5-7 ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Timoty 2:7 tapany 2. Io indray no teny soratra masina izay henantsika mandritra izao tom-piasana vaovao izao. Misaotra an'Andriamanitra isika sampaty fanomeny hery namaky vakina ny fotoam-piasana 2024 ary izao isika nahavita ny zakabe fahasivy izay niarahantsika nanatanteraka tao amin'ny synodam-paritany fahazavana Atsimo andrefana ASP 36. Isaorana ny Tompo ankasitrana isika rehetra niombona tamin'ny vavaka koa indro ampiarahana amin'ny izao fandaharana izao ireo tompon'andraikitra voafidiny zakabe fahasivy. Koa ankehitriny ho fampandrosoantsika trano ny sampana mpanazava stily FJKM dia indro izahay manao izao hafatra sy fanentanana vitsivitsy izao. Vina iombonana sampaty etsim-panabeazana ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny firenena. Manangana soritra mazava. Tena ilaina ho an'ny fampandrosoana ny sampaty ny fananana soritra mazava. Tsy ho afaka ny androso isika raha tsy manana asa atao voafaritra tsara. Ny mpanao ny asa, ny fepitaona, refim-panatanterahana, filana rabola na fitaovana, ny vina na ny tanjona iombonana dia miaingatrany avy amin'ny FJKM foibe. Ary izany no miteraka tanjona manokana ho an'ny sampana mpanazava stily izay andrandrana vokatra isa-tokony ary miteraka asa tao maromaro indrindra ny azakazaka masina. Manangana voamery ny fahaizana mandamina tsara ho ny Tompo no entinao miady ary tsarovy fa ny mpitarika na ny mpitondra mahay dia mizara andraikitra. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana nomeny Tompo ny tsirairay. Misy mantsy ny olona tsy nandalo skoto kanefa vonina ny rotsaka ho isan'ny sampana mpanazava stily ka te hanolotra ny fanomezam-pahasoavana nanany
dia amin'ireny voamairaireny no izy no isy azy toy ireto manaraka ireto: aim-panahy, fanabeazana sy fanofanana, fitantanana sy vola, tetikasa sy hetsika, fitaovana, fifandraisana. Manokafa sahavavao, miara-mandroso, zany hoe jumelage. Ony teny soatra masina ao amin'ny Romanina 5:12 fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany. Androso isika sampana mpanazava stily rehefa manana izany toe-tsaina fototra izany, miteraka asa izany, izay manafoana tanteraka ny fitiavan-tena sy ny fiheveran-tena ho zavatra. Aoka isika sampana mpanazava stily rehetra izay efa mahatsapa fa tokony handeha hivoaka nokatra sahavavao sy ny amin'ny melona izay mbola malemy anatanteraka izany. Fa antoka lehibe androsotsika miaraka aingana izany. Tsaroa fa iray ihany isika dia na dia maro aza ao amin'ny Kristy Jesosy araka ny voalazan'ny Kristianina voalohany 10:17. Manaova tatitra, midika fahaizana, miasa ny fanaovana ny tatitra amin'ny tompona andraikitra na ny ambaratonga-pia. Zany raha teo no amaritana na andrefesana mazava ny fandrosoana sy ny anaovana ny tombanezaka. Ireo tokony anaovana tatitra, ireo asa vita, ny fitantanana ny vola, ny isa, zany hoe ny statistika, lazao amin'ny teny fo ny fandrosoana na izay mety ho tsy fahombiazana. Atoloreo koa anefa ny sosikevitra ho fanatsarana na vahaolana aroso. Manomboka izao dia tsy maintsy dingana na ezaka ny fanaovana tatitra. Ny sampana mpanazava stily fitandremana manao tatitra amin'ny sampana mpanazava stily synodam-paritany, ary ny sampana mpanazava stily synodam-paritany manao tatitra amin'ny sampana mpanazava stily fohy be. Atao isa-taona izany. Fanentanana, mba ho fanohanantsika fohy be ny sampana mpanazava stily dia aza dinoana ny mitondram-bavaka azy sy mandefa ny rakitra isam-pitandremana ary ireo adidy ao amin'ny synodam-paritany. Azontsika rotsaka ao amin'ny BFV izay misoratra amin'ny anaran'ny sampana mpanazava stily FJKM izany. Azontsika lefa amin'ny M-vola, Airtel Money ary Orange Money ihany koa izany. Zany ara ny hafatra nomen'ny fohy be sampana mpanazava stily atsika dia manao veloma finaritra amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy amin'ny anaran'ny fohy be sampatia manao izao hafatra izao solotena izany ny flo rabe manandratra arivo Lanto Johnson na mpitandrina na Ijabady Miremby. Ny tonia Randria Manantena Solo Jean-Jacques Séraphin Johnson mpitandrina na Fandrasa Mikalo. Ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra. Amen. Tonga amin'ny fotoana fankalazana ny ten'Andriamanitra isika, koa ataontsika amin'izany ny hira fa 920 sy 900. Raha ivavaka sika tompoko, Andriamanitra rainay mbola misaotra anao zahay satria mbola nomenao fotoana hahafahanay miaino sy mamaky ny teninao. Ka ny mpanomponao izay hitondra izany teny izany Jesosy
dia apetraka ifenao ampelantananao aoka mifanainao masinao ny rotsaka aminay tsiraray avy amin'ny anaranao jesosy ny anaovanay samy favaka izany amen. Ny teny izay hovakitsika dia hitantsika ao amin'ny Mika toko fahenina andininy fahenina hatramin'ny fahavalo. Mika toko fahenina andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Inona no entiko manantona an' Jehovah sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo, anantona azy mitondra fanatitra dorana sy ny omby lahy kely iray taona va aho? Ho sitraky Jehovah va ny ondry lahy rivorivo na renirano jiloilo iray alina? Hanolotra ny lahy matoako noho ny fahadisoako va aho? Na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotany fanahiko? Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany mianao ny marina sy ny hoty famindram-po ary anaraka an'Andriamanitra aho amin'ny fanetreteny. Amen. Mbola hotohizantsika vaky teny ao amin'ny filazantsara araka Jaona. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Didy vaovao no omeko anareo dia mba ny hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny itiavako anareo no mba hifankatiavanareo koa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Varanantsika ny vaky teny dia arak'izay hita ao amin'ny Efesianina toko fahaefatra ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Efesianina toko fahaefatra ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa esory ny lainga ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isa momba ny tenany namantsika avokoa isika, tezera faza manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany, mba hisy omeny izay tsy manana. Aoka tsy aloky ny vavanareo izay temy maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba ahazahoany mihainy fahasoavana, ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kasehanareo amin'ny andro fanavotana. Isoro aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolopo rehetra, ary aoka samy aleny fanahy amin'ny namany avy ianareo, ka hifampihatra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho andraisantsika ny afatr'Andriamanitra dia andeha itsika hitsangana amin'ny alalan'ny hira fa 5:121 sy fahaefatra. Levu na tuku
ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mbola ho ampitomboina ao aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana mahazo tia alahady nasionaly na ny alahady itondrantsika ambavaka ny sampana mpanazava stily FJKM ity ry havana malala. Koa ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika ny afatra dia ny filazantsara nosoratan'ny Jaona toko 7:20 ny andininy 4:30 ka hatramin'ny andininy 5:30. Manana afatra lehibe ho antsika Andriamanitra ry havana malala dia ilay fanomezana sarobidy indrindra izay atolotra Andriamanitra ho antsika. Ny fanomezana sarobidy indrindra omen'Andriamanitra antsika ry havana amin'izao alahady natokana hitondrana ambavaka ny sampana mpanazava stily FJKM izao dia ny voalohany indrindra lay didy vaovao ary ny faharoa ny didy mpitiavana. Io ny fanomezana sarobidy indrindra omen'Andriamanitra antsika ry havana malala mba hahafahantsika misaintsaina ny amin'ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra na araka ny didin'Andriamanitra na arak'izay ankasitrahan'Andriamanitra. Ny didy vaovao, ny didy vaovao ry havana malala dia araka ny voalaza ny soratra masina fa tsy didy hafa akory fa ilay fiainam-baovao na koa hoe lay fiainana indray izay sitrapon'Andriamanitra na ny tena ankasitrahan'Andriamanitra marina tokoa. Raha milaza mantsika hoe vaovao dia zavatra tsara zany. Raha milaza isika hoe vaovao dia zavatra mendrika izany. Ary ny vaovao dia mitondra fahatsarana, mitondra fahazavan-tsaina, mitondra fivoarana ary mitondra antsika ho amin'ny fahalebiazana. Zany ny atao hoe vaovao. Ka ity didy vaovao ity zany dia milaza ny fahatsaran'Andriamanitra, milaza ny tena sitrapon'Andriamanitra ny fototra ka fisipy-iainana vaovao, voary vaovao, endrika vaovao mba hahatonga antsika hitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ka hiaina araka n'izay tena sitrapon'Andriamanitra marina ry havana malala. Dikan'izany fisina vaovao no tian'Andriamanitra ambara. Ary zany didy vaovao zany dia tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo teto amin'izao tontolo izao. Izy lay didin'Andriamanitra, izy lay vaovao, izy lay fiainam-baovao araka ny voalaza ny soratra masina fa raha ao amin'izany lay Andriamanitra zany isika dia Jesosy Kristy dia tonga olom-baovao isika. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Ry havako malala ao amin'ny tompo, hoy ny tompo manao hoe indro avaosiko ny zavatra rehetra. Ka raha miteny izy ny amin'ny didy vaovao ao amin'ny Jesosy Kristy dia lay faharina vaovao, lay fiainam-baovao, lay fahatsarana, lay tena ankasitrahan'Andriamanitra no tiany hiainantsika. Ry havako malala, ry kristianina havako, fantatsika amin'izao andro ankehitriny izao fa lasa fahazarana ny fivavahana, lasa fiainana mety heverina fa mahazatra ny olona fotsiny ihany ny milaza ny tenany fa kristianina izy. Ka raha lazaina ny didy vaovao dia mitady kristianina tena mendrika Andriamanitra, mitady kristianina vaovao manaraka tsara ny sitrapony ary miainana zany fiainam-baovao ao amin'ny Kristy zany Andriamanitra. Ka dia ho fiainam-baovao aneny ny fiainantsika eo amin'ny andavanandro mpiainantsika amin'ny tontolo ny fifandraisana ny fiarahamonina izay misy atsika ka ao amin'ilay tontolo vaovao izay noharian'Andriamanitra tanteraka ao amin'ny Kristy no misy atsika kristianina. Ho atsika ato am-piangonana dia miavana tsara ao amin'ilay fiainam-baovao amin'ny Kristy ka mahatonga atsika iray saina, iray fanahy, iray aina ao amin'izany Andriamanitra izay maniraka atsika ao amin'izany mba ho tena iray sy fanahy iray ihany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, tahaka izany koa isika sampana mpanazava stily. Ny sampana mpanazava stily dia tsy sampana vaovao arak'izay mety heverantsika azy. Efa ho 100 taona zao ny nisiny zany antsoina hoe fanabeazana skoto zany teto amin'ny firenena malagasy. Raha tsy manana afa-tsy 30 taona monja no nandraisantsika zany ho sampana velona ato amin'ity fiangonana misy antsika ity. Fa taratra sy hita ihany koa anefa aterak'izany reo fihavaozana, reo fihatsarana izay iainantsika ao anatin'izany sampana mpanazava stily zany. Koa dia tehirizo tsara ny fanabeazana
zay miatsara hatrany miavao hatrany mba hahatonga ny se olom-baovao amin'ny Kristy, mba hahatonga ny se olona tena ilaina tokoa ao anatin'ny fiarahamonina, satria ao amin'ny Kristy, satria vavolombelon Jesosy Kristy ny mpanazava sy ny tily. Ny zavatra faharoa zay ambara ny soratra masina ity ka fanomezana sarobidy ho atsika dia ilay didim-pitiavana. Ny didim-pitiavana, raha miteny sika ny hoe didy dia fenitra zany, zavatra ifanarahany zany, ary zavatra araka ny tokony ho izy zany, arahany zany, ary zay tsy manaraka an'izany dia voalaza tokony hoe any ivelany izy. Ny didin'Andriamanitra zany dia ahatonga atsika ao amin'Andriamanitra. Ny didin'Andriamanitra zany dia zay fenitra araka an'Andriamanitra. Ny didin'Andriamanitra dia ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havako malala, ino zany sitrapon'Andriamanitra zany? Ny fitiavana. Io lay fitiavana zay ambara eto dia lay fitiavana tsy mihatsara velatsy, fitiavana tsy mila takalony, lay fitiavana manasoa ny hafa ary mitondra zavatsoa ho an'ny hafa, fitiavana zay mahatonga ny hafa ihany koa itianao, satria mazava tsara fa raha misy tianao ataon'ny olona aminao dia mba ataovy aminy koa zany hoe fitiavana amin'ny fanasoa. Ry havako malala, zany fitiavana zany dia tanteraka atao amin'i Jesosy Kristy. Izy lay fitiavan'Andriamanitra tonga nofo teto amin'izao tontolo zao, ary Jesosy Kristy no ivo ny fiainantsika rehefa miresaka ny antsoina hoe fitiavana isika. Mazava ny tsenjerintsika ary haintsika loatra ny Jaona 4:9-11 fa toy izao no ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ao am' Jesosy Kristy zany fitiavana zany, ary izy mihitsy lay vongam-pitiavan'Andriamanitra tonga nofo teto amin'izao tontolo izao ka niara-nonina tamintsika ry havana malala. Raha mijeritsika any am' Jaona 1:4 na ny 5 zany sy ny manaraka rehetra dia milaza fa Andriamanitra dia fitiavana. Izay rehetra ao amin'Andriamanitra na izay rehetra natao hoe zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy manana izany fitiavana zany, ary mitoetra ao aminy fitiavana dia ilay fitiavan'Andriamanitra. Arak'izany ry havana malala dia izao takian'Andriamanitra, tena sitrapon'Andriamanitra ny ananantsika ny fitiavana. Ilay fitiavana tsy mihatsara velatsy, ilay fitiavana manasoa ny hafa na mifanasoa, ilay fitiavana izay toy ny fitiavana ny mpirahalahy araka ny volana soratra masina manao hoe mitary lalana na hoe manomeza voninahitra ny hafa amin'ny fifanomezam-boninahitra no iarahantsika mifanompo. Dia ilay fitiavana zany zay tena fitiavana tsara ao amin'Andriamanitra, tsy mba fitiavana conditionné na fitiavana mila takalony na misy fepetra tahaka ny fitiavantsika olombelona, fa lay tena fitiavan'Andriamanitra ry havana. Tsaroana raha nanontany an'i Petera Jesosy ray andro manao hoe Simona zanaky Jaona, mo tsy hava ianao, mo ny fitiavanao mihoatra no ny fitiavany reto? Dia namaly Petera manao hoe ianao mahalala fa tianao, fa raha jerentsika ry havana ny teny zay nanoratany zany teny zany zay tena tiany Jesosy ambara, tsy lay fitiavana misy takalony fa lay fitiavana tsy misy takalony, lay fitiavana tena fitiavana tsy mihatsara velatsy, lay fitiavana tsy mila tambony amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, saingy ny navalin'ny Petera azy lay fitiavana misy takalony, lay fitiavan'olombelona zay mety misy fepetra ihany. Ary zany nahatonga an' Jesosy nametraka azy fanontaniana telo mba hanantotanterana ny tena fitiavana marina. Fa ny hafaran'ny teny moa, raha tianao amin'ny fomba mety misy fepetra zao dia izao, dia izay zany ny entinao manompo an'Andriamanitra, no entinao manao ny asanao eo amin'ny sehatra sy ny toerana rehetra zay anirahana. Fa nytoy ny tantarany ry havana fantatsika fa nalahelo Petera, tena nalahelo izy, hilazana zany fa nitakiny ny nofo amandratsika. Dia lay fitiavana mila takalo, lay fitiavana misy fepetra, eny fa hity zany na dia ao anatin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra azy, to tsy manao asa isika raha tsy misy tambony na takalo na sitraka. Tsy izay ny asan'Andriamanitra, tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra tia ny ainatsika kristianina, fa ny anaovantsika ny asan'Andriamanitra amin'ilay tena fitiavana tokoa, dia fitiavana avy amin'ny fo ny asan'Andriamanitra. Raha izay, fa ny faharoa, ny fifankatiavantsika samy isika mihitsy amin'ny maha olona atsika, maha iray atsika ao amin'i Kristy,
dia ilay fitiavana tsy mba misy fepetra, tsy mihatsara velatsy, tianao namanao ary tena tianao amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy izy. Ry havana malala, isika na dia maro aza dia iray ihany eo amin'ny Kristy. Takian'Andriamanitra isika ato amin'ny fiangonana, takian'Andriamanitra isika kristianina rehetra mba hanana izany didim-pitiavana izany. Jereo aneny namanao hoe ianao ihany io, tian'Andriamanitra ihany tahaka nitiavana ianao io. Arak'izany dia tsy avy jereo amin'ny mason'i Jesosy Kristy Tompo, aza mity azy amin'izay mety ho fepetrana olombelona, fa tsy avy tahaka nitiavan'Andriamanitra ny olombelona rehetra izy. Ary ataovy ny asan'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana, eo amin'ny sehatra rehetra izay misy atsika, dia ilay tena asa atao amin'ny fo sy ny fitiavana tokoa, araka ny voalazan'ny soratra masina manao hoe fa na inona ataonareo dia ataovy ho an'Andriamanitra tahaka ny ho an'Andriamanitra, ataovy amin'ny fitiavana tahaka ny ho an'Andriamanitra izany, fa tsy ho an'ny olombelona akory. Ka izay asa rehetra ataontsika ato amin'ny fiangonana, izay asa rehetra ataontsika amin'ny sehitry ny fanomponana ny andrena sy ny fidianan'Andriamanitra atsika, dia ataovy amin'ny tena fitiavana marina, dia ilay fitiavana tsy mila takarony akory, fitiavana tsy mihatsara velatsy, fitiavana tena fitiavan'Andriamanitra tahaka ny itiavan'Andriamanitra atsika tao amin'i Jesosy Kristy, ka nidinany teto amin'izao tontolo izao nanaova ny asa fanompoana. Mitodika manokana ho atsika mpanazava stily rehetra ry havana malala. Ny mpanazava stily dia manana ny fitiavana io, ary tsarovy fa manomboka hatrany amin'ny lovitao sy ny vorokely any amin'ny sampana mavo dia efa tezaina manao hoe niazako dia azany se, iray ihany izaho sise. Ary tezaina isika mba ho avan'ny olona rehetra ihany koa, satria pirala daholo havan'ny olona rehetra. Noho izany mpamafy fiadanana ny mpanazava stily, mpitondrany izany fiadanana izany eo anivon'ny fiarahamonina. Inona moa ny atao hoe fiadanana? Dia ny fandriam-pahalemana, ny fihavanana tanteraka sy ny fifankatiavana. Koa raha misy mpanazava stily eo amin'ny fiangonana, dia ho taratra ao amin'ny fiangonana io fa misy mpamafy fiadananao, misy mpandrafitra fihavananao, zay iraka Jesosy Kristy Tompo mba hitondran'izany fifankatiavana marina izany tokoa. Ary ny mpanazava stily dia manao ny asa fanompony amin'ny fitiavana, tsy mila takalony. Ary io no atsotsika hoe asa soa na bonne action, ataotsika ny asa fanompony amin'ny alalan'ny volontaria. Zany no maniraka atsika hanao ny asan'Andriamanitra ry mpanazava stily. Ise ry tily sy mpanazavana ny mpanazava stily. Raha vao mifomaraina dia tsarovy zao tenin'ny mpanorina atsika zao manao hoe raha vao mifomaraina nisy koto anankiray dia zao nolazaina na zao nao an-tsainy manao hoe inona no ataoko ho an'ny hafa fa tsy ny hoe inona no ataon'ny hafa amiko. Vao mifomaraina dia sainy mandrakariva izao teny izao manao hoe inona no ataoko ho an'ny hafa fa tsy ny hoe inona no ataon'ny hafa amiko. Amin'izany se dia miaina ilay tena didim-pitiavana, ary miaina izany araka ny sitrapon'Andriamanitra raha teo. Ry kristianina avako, sampana mpanazava stily, ampandrosoy ny sampatia ao amintsika, ampandrosoy ny asa fanabiazana ao amintsika, fa ny asa fanabiazana no afaka hanova ny tantara miaraka amin'ny filazantsara. Fa rehefa tsara ny fanabiazana, miova ny fiarahamonina, eny miova zao tontolo zao, fantatsika loatra izany teny Nelson Mandela zany. Eto am-pamaranana ry havana malala, manentana atsika tanora, ho atsika ray aman-dreny, ho atsika mbola tsy ao anatin'izany sampana izany, mba hiditra na andefa ny zanatsika ka ameno ao anatin'izany amin'ny sehitry ny fanabiazana, satria tena ilain'ny fiangonana izany ankehitriny. Ary manentana atsika efa ao anatin'ny sampatia mba hampiroborobo hatrany izany asa fanabiazana izany izay tanterahantsika, fa tena ilainsy ary sofanisy ny sampatia eo anivon'ny fiangonantsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ary ho anao izay nandreny teny kosa ny fiadanana. Amen. Ivavakontsika ry havako, Andriamanitra ray zanaka fanay masino, akasitrahana somemboninahitra mandrakariva ny anaranao mahagaga izay anavaozanao anay indray ankehitriny, ka tsy misalasala ianao, mizara mame aina amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra. Napatrahivinao anay indray tamin'ity anio ity, fa Andriamanitra fitiavany ianao, ary nasehonao mandrakariva
izany tamin'ny alalan'ny fanomezana sarobidy dia nididy vaovao mba hiavaosanay mba ho fahariana vaovao indray zahay ka raha mialy eto izahay dia indro olona ilaina eo anivon'ny fiarahamonina, ilaina eo anivon'ny fianakaviana, ilaina eo anivon'ny fiangonana sy ny firenena. Ankasitrahany ianao Andriamanitra ary valiteninay dia vonona izahay hitondra haina vaovao fahatsarana hatrany eo anivon'ny fiarahamonina izay misy anay, satria fantatray fa ilay Andriamanitra pahary dia miasa ao anatinay ary mampivelatra izany fahatsarana izany mandrakariva. Tianao izay Andriamanitra ho tahaka anao ihany koa ka natolotra ao ihany hatrany hatrany ilay didy vaovao dia ny didy mpitiavana. Ankasitrahana sy omem-boninahitra ianao fa afaka mivelatra sy miaina amin'izany izay noho ny amin'ny finoana Jesosy Kristy ilay fahatanteran'ny fitiavana, ka ho tia izahay tsy amin'ny fiatsaram-belatsia, ho tia izahay tsy amin'ny sarotsarony fa tena hanolotra ny tenanay manontolo mba hitiavanay ireo manodidina anay. Mankasitraka Andriamanitra fa nataonao ho isan'ny sampana velona tany evo fiangonana ihany koa ny sampana mpanazava stily izay niantsonao izany sampana izany dia nizara mandrakariva izany fitiavana izany, iaina hatrany izany fitiavana izany ao anatin'ireo asa soa efa izay itezana ny tsiraray avy hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ka vonina ihany koa izahay hisaitsaina mandrakariva raha dia mbola omenao tombonandrom-pahavelomana ahafahanay maneo ny mahasampana mpanazava stily anay. Apetraka ao am-pelantaninao ny fiangonanao dia ty fiangonana mamina ity mba hijory vavolombelona mandrakariva ho fahazavana eo amin'ny tontolo izay misy anay, na dia ao anatin'ny fahasahirana na aza misy ny firenena ankehitriny. Dia izany fiangonanao izany ane dia ho fanantenana lehibe, hijoro, ho say ampitoetra izany fahazavana sy fahamarinanao izany. Apetraka ao am-pelantaninao ny firenena, ianao no mahafantatra sy mahalala izay manahirana anay eto amin'ity tany izay maminay ity. Ka ianao Andriamanitra ny mpitarika ny mpitondra rehetrarehetra isandrafitra mba hahafahan'izy ireo mizara izany fitiavana avy aminao Kristy izany ihany koa mba hiatana ny malagasy rehetra. Ianao Jesosy Kristy ilay fahatanterahana no izara hatrany hatrany izany fitiavana, fiadanana araka ny sitrabonao izany. Dia sitrako ny fonay Andriamanitra hitondra izany vavakay izany ao anatrehanao Andriamanitra, ka indro ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe raha inay izay ny an-danitra mamasina ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao, ataonay ny sitrabonao dia tia-tany tahaka ny an-danitra, omeo anay no izay anasaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay ny eloka taminay, ary izay mitondra anay ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarina izao fanompoam-pivavahana izao isika, ka alohany andraisantsika ny tsodrano dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fa 9:312. Raisony tsodrano izay atolotra sy omena ao anareo amin'ny anaran'ny tompo ary dia ho tanteraka aminareo rehetra ny izao tsodrano masina izao.
ary andriamanitry ny fiadanana ane no hamasina anareo samy ho tanteraka koa aoka hoarovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika fa mahatoky ilay efa niantso sy ny fidy anareo no sady izy rery ihany no hanefa izany mandiana amin'ny fiadanan'ny tompo. Amen. Mipetraka isika manao vavaka mangina misaotra ny tompontsika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ankasitrahana ry havana ny fanarahanao ny fampopovavahana izay natolotry ny sampaty fohy be tamin'ity androany ity na ny sampana mpanazava stily engane izany tena ho fitahiana ho an'ny isa-tokantrano ary tononona aminao ny fiadanan'ny tompo mirary alahady mahafinaritra ho antsika rehetra.